Ila mivata pasika telo mianaka no indray namoiny ainy vokatry ny tranony otsahany tany. Tontolon'ny asa eto Madagasikara, sesalany ny nofo ratsy iaina amin'ny mpiasa malagasy. Famongorana amin'ny mpanohitra, fanitsakitsahana ny lalàna sy ny demokrasia. Tsy diso lalana ny rehetra raha nambatra ny erofanavotam-pirenena ary fotoanan'izao malona ny fampitehana sy ny raha-pirenena tsy mandeha. Mbola adogoavana nefa nidingana fanamana tanteraka izany no ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana izay tsy manana vahaolana mpandroso akory fa isakana izay ho manana vahaolana rehetra. Tsy tokony atao sakana izany fa ny rehetra ny mila mirahina amin'itony fomba fijery ka maritra vahaolana miaraka. Azo mbola atao tsara mihitsy ny manambatra ny hery ao anatin'izay fa ilay dingana no manahirana ny fanjakana satria le zava-misy amin'izao fotoan'izao zany ny vokatra miseho na ny filazan'ny banky mondialy reny Madagasikara megisy de lasa efa hafa zany ny ao an-tsain'ny fanjakana fa tsy tena hoe makany amin'ny fahavonona mandeha makany amin'ny ampandroso any zany de zay no mahatonga azy miahiahy hoe inona ary zalahy reto anao inona marina nefa izy ohatran'ire nandrarana itetsy amin'ny Solim Hotel sy teny amin'le pavé ary teny amin'ny aripeny azy zareo tsy miresaka aminay fa le tompotrano no sakanany no ampitahoriny de lasa tsy mahafantatra tena zavatra misy marina de zay le olona maika tsy faingana zany fanjakana mieritreritra hoe tokony no misy fampindronanao hery eo mampitovy inona le paikady ny sosialy ny toe-karena satria raha ny tena izy de ny paikady miaina no de ny mpiasa sy ny syndicat zay miaina am'le fahoriana mahalala hoe zao ny vahaolana mety aminay ohatr'izay koa ny mpandraharaha sy ny manampaizana ara toe-karena mahalala hoe ohatr' zao ny vahaolanao am'zareo rehefa samy mipetrapetraka zay de ny mpanao politika iny manao mampiatra fotsiny ilaina foana mpanao politika na nitraikevana nasika misanevra nreto paikady reto zay no mahatonga le hoe trio io. Tsy vahaolana intsony ny fampiasana herim-pamoretana eto amin'ny firenena. Tsy andrasana ialala ihany koa ny fampitehana vao andray andraikitra fa fotoana tokony hijoroany rehetra izao na ny sandika, ny mpandraharaha, fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika ao ny fanazavana. Na inona tsy maintsy miafara amin'ny dinikeda tabatra boribory ny zava-misy ka tokony anaikin'izany ny fitondram-panjakana fa tsy ziriziry amin'ny heviny na le hita fa tsy mahomby aza. Fa hoe andao sokafana ho an'ny rehetra mihitsy izy fampiresahana ao amin'ny société civile ny mpandraharaha ny manampaizana ara-toe-karena de miresaka amin'ny mpanao politika ihany koa hoe andao hoe avindrony amin'izay satria efa tena latsaka katerena tsy ny sanana syndikaly rery tsony no miteny zany latsaka katerena zany na ny ray aman-dreny ampanava mitabataba etsero ny mpandraharaha mitabataba daholo zany amin'izao rehetrrehetra zao fa io moa zany ny mifanjakana resaka fampitahorana sakanana daholo zao rehetrrehetra zao de lasa ohatran'ny izy ny hery famoretana no arangarangany zareo de eritreretany zareo hoe mahavahaolana zany tsy mahavahaolana zany tsy maintsy eo ambony latabatra ihany na ninninina na ifamono faniratra eto ary tsika de eo ambony latabatra no mifarana rehefa avy eo ko maninona no iandry an'izany fa tsy zao de efa miainga eo ambony latabatra samy mitondra ny paikady ny daholo ty ho fanatsarana ny fitantanana am'izao satria tsy mety tsony zao fitantanana am'izao raha ny vaovao ihany koa hiakatra fitsarana ny zoma izao ny raharaha 3 ny samborana ny mpitarika sandika teo anivon'ny randrana sandikaly sy ny CSS sy efa nahazoan'izy ireo sazy miatona enim-bolana. Ratsaifiny fanaovana sy fandefasana taratasy tamin'ny ambaratonga rehetra voakasika ho famana ny olana vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpanohana ny fitondrana sy ny mpanohana ny collectivité candidat tetsy andavamamba no antony ka nentina ny lazana azy ireo fa mitarika ny mialamila ikomy sy fanotoinana ny fiandrianam-pirenena. Voatazona androandro teny amin'ny brigade criminelle teny fiadanana moa zay de nandeha ny parquet de nandenody de tamin'ny 20 Desambra nandeha ny fitsarana ny telo ny emotra ny fivoahan'ny didy tamin'ny 9 Febroary zay vao mivoaka ny didy hoe melohan'ny fitsarana 3 volana sazy miatona de zay no natonga anay tsy maintsy nanao appel de zahay zany le manao appel le amin'ny zoma io zay mirahalahy ny alan'ny avocat no nanao ny appel de amin'ny zoma moa zany ny audience ary nahitsy be mihitsy zany zay hoe rehefa tsy mitovy hevitra ny lotrota dia anjara ny reto le nieritreretina hoe elaelam-panahy hoe reo ny afaka zany mitondra mandray ny fanapa-kevitra hoe ohatr'izao ny tondrano zareo ny
ialana am'ilay fifandonana zay misy masana tenany satria efa nomboka ny famono any nyrotota teto ambony tavamambe efa nisy naratra efa nisy fitaovana potika efa nisy ny famono teny ampasapito de zay zany nataitra hoe aonty raha-drany malagasy rehetra ny raharam-pirenena tsy andrasan'olo tokana navondron'olona irery zany fa mitaky fiara-mentana ny fivondronany rehetra iara-mikatsaka vahaolana ho an'ny firenena ivoana anatin'izao krizy lalina izao na ra-toekarena na sosialy na politika hoy ny randrana sindikaly fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy fanaovana tsinotsinona ny hevitry ny olom-pirenena sy ny sata amin'ny mahantoko politika ny filazana fa ho fongorina ny mpanohitra eto Madagasikara raha ny fanazavany mpanao politika Gaby Vakinidy Androany malalaka amin'ny safidiny ny antoko politika ary zofeny ny maneho hevitra manoloana ny zavatra tsy rariny eto amin'ny firenena hoy ny tenany ary tombotsoany be sy maro ny tanjona amin'izany raha ny fanazavana droit feno zoan'ny atoko politika manao éducation citoyenne mamory vahoaka ohatran'izay koa ny any amin'ny député ohatran'izay koa ny any amin'ny mairie mananjo mamory fa avy eo ilay mpanao politika afaka manao an'izay safidy tiany hitondranany atoko politikany na anohatra izy na anaraka fa rehefa tsy mety amin'ilay atoko politika ilay hitondrany an'ilay firenena dia mitsangana ho azy izy lasa mpanohatra ka rehefa mpanohatra izy dia hoe fongorona ve inona ny hevitra ilay fongorona aminay zany sao de sanatry firarina olona famonona olona directa zany élimination physique ave zany nataon'ny fanjakana amin'ilay fongorona zany mantsy raha teny malagasy mazava izy ongotra miala ny dikan'izany ny ainy ve no asorona sa le antoko politika ny vonona rehefa manohatra ka aminay de tsotra be aleo ny olona andeha araky ny lalany sy ny safidy tiany tondrany ny atoko politikany ny firenena fa ny firenena tsy antoko politika zany tsisy mpanohatra zany firenena mandeha ila raha ny zava-misy mijerena dia hita sy tsapa fa tera ny fahalalana maneho hevitra eto amintsika ary rehefa miatra ny fanaovana tsinotsinona ny hevitry ny olom-pirenena pirofon'izany ny kianja natokana ho an'ny demokrasia izay navadika ho toeram-pitsangatsanganana ankehitriny eo ihany koa ireo toerana maro fivondrona ny mpanohitra lasa voarara koa ny fampiasana azy manambara izany rehetra izany fa fitiavan-tena ny manjaka raha ny fanazavana trany afaka migalabina amin'izay tiana atao eto amin'ny firenena mpitondra rehefa tsy misy ny mpanohitra raha sanatria tsisy ilay mpanohatra mandeha gabirazaka daholo ny arem-pirenena le raha tsika mahita ange zao fa ny avy amankany Dobay zao impiro mivoaka eto tanàna fa firy iza misabany avion iny nakaiza le vola hoe avadika 10 dia akaiza le volamena hoe nidiovina tany Canada ivoaka ohatr'izany daholo ve ny arem-pirenena misy eto Madagasikara io ny sokatra io ny insécurité koa nefa ny tsy andaniny zay mbola tena betsaka maty tsy latsaka amin'ny folo maty tamin'ity herinandro kotsy ankoatran'le be ny tanàna ka raha ohatra tany tsy misy mpanohatra zany dia manao gabirazaka amin'ny mpitondra amin'izay zay tiany ataony zay tsy amela an'izany mihitsy raha mbola firenena koa ny firenena tsy anazy ireo fa Madagasikara ray manontolo fampitehana ho an'ny firenena no ateraky ny tsy fahafahana maneho hevitra araky ny tokony ho izy na ho an'ny olom-pirenena na ho an'ireo antoko-mpanohitra raha ny fanazavana trany ny gabiraraka no anjaka izay tsy hitondra velovelany amin'ny fandrosoany Madagasikara mitony nofiratsy ianany mpiasa malagasy ankehitriny amin'ny fampiarana ny andininy fa 700 sy ny 770 izay hita fa tena mamono mpiasa hoy ny randrana sindikaly ankoatra ny fandrafetana ny lalàn'ny asa fantatra fa mandrafitra ny CPS na ny lalàna momba ny fiaina ara-tsosialy ny ministeran'ny asa amin'ny fanomezana fiaina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa teny trangy izay mifanohitra amin'ny zava-misy ankehitriny satria na ny mpiasa na ny zokiolona azy zara fa misitraka izany noho ny fanaovana tantely efa-drakotra ny volany travaina rehefa natao ny code de travail nivoaka avy any biby olona ary averin'ny randrana syndikaly foana hoe biby olona io code de travail vaovao io sady hoe misy mamono mpiasa ao anatiny ao mbola ilana hoe rovina ny décret d'application rehetrarehetra mbola combat zany fa azo fehezina hoe misy mamono mpiasa be da be ao anatin'ny code de travail io de io no mampiahiahy anay amin'ny olo resaka hoe code de prévoyance sociale atao atsokosoko andray le izy tsy misokatra ho any rehetra de so de biby olona ndray ve nivoaka ao sa inona ndray nivoaka ao anatin'le izy
sa ve hiazakazahana ho ampidirina ny miasa tena mba hanabe fotsiny ny vola miditra ao amin'ny knapo sa nefa le servisy omena an'le mpikambana mbola tangenany ho an'ny sotrolony zoky olona ny mpiasa tsy misitraka tsara akoriny azany le resaka hoe zoany ao anatin'ny mpikambana amin'ny knapo azy ao a na amina resaka accident travail na amin'ny resaka volan'ny fianakaviana vehivavy rehetrrehetra zany asarotona daholo zany am'izao a satria manino tsy tena mahavaly ny filan'ny mpikambana zany a ny ao amin'io resaka knapo hitondra ny raharaha amin'ny siatra maro lafi ny randrana sindikaly rehefa manentsy tadiny manoloana io ny ministera ny asa takin'izy ireo araka izany famoahany ireo didym-pifampiarana ny lalàna vaovao momba ny asa ary milaza ho manoana ny fanavaozana ny code de prévoyance sociale ny syndicat saingy tsy amin'ny fomba fanaovana azy io fantatra ihany koa fa efa tamin'ny volana martsa 2024 no namoaka ireo didim-pitondrany makasika ny solotenan'ny syndicat na ilay antsoina hoe représentativité syndicale 2024 2024 ny ministera ny asa saingy mbola miatony zany hatramin'izao rehefa nisy syndicat nitory tsy faiza manaony avy amin'ny ministera ny asa nandrafetana ny didim-pitondrana no antony hoy Rakotomanga Barson de ho avy zay itona ny vony sosikevitra avy aty aminay any amin'ny resehatra reny rehefa tsy vonina isokatra ty amboalohany a ministeran'ny asa ary zay ny averentsika nisy tsy faiza manao ny ministeran'ny asany no nahatonga zay tsara fantatry ny rehetrrehetra zay nahatonga ny conseil d'état napiatona n'ilay hoe arrêté mikasika ny représentativité syndicale 2022-2024 io a ny forme no nahaton'ny tribunal ny conseil d'état raha ny forme zany a tsy faiza manao eo amin'ny ministeran'ny asa mahatonga zany fa tsy hoe ny fividiana tsy olo tena mipiasa tsy ny élection na délégué de personnel no nahatonga napeton'ny conseil d'état fa ilay forme nitondrany ministeran'ny asa ilay namoana n'le arrêté marobe ny andiny eo amin'ny fehezan-dalàna vaovaon'ny asa izay mamony mpiasa ho ny fanazavana farafakely ny eo amin'ny folo eo izy ireo kanefa tena iainan'ny mpiasa raha tsy laza afa-tsy ny fandefasana mpiasa avy hatrany raha manao fahadisoana aniny hoe didy fampianana araka izany no vahaolana izay tsy hamelan'ny randrana syndikaly fa hitondran'izy ireo sosikevitra mafonja sy adin'izy ireo hiarovana ny mpiasa amin'ny mety no frasy ampiainana azy indray misy article mamony io le folo farafakely ny folo mahery eo anatiny io a nefa le tena iainan'ny mpiasa isan'andro fanandro mihitsy nyle izy a de zay no mahatonga anay any amin'ny famoahana le décret d'application ndray zany a no miady mafy de io no mahatonga anay randrana syndika zay zany tsy mipetraka mihitsy na misy teny raha ny olona any ambady zany hoe elaisany ane tsisy mieno elaisany ve mba misy mieno tsy maninony zany na misy mienona tsy misy mieno tsy olany zany fa zay ny andraikitray mamita ny andraikitray ny randrana syndikaly zao ny andrarana asan'ny syndicat mitaky an'ity de manao sosikevitra de io ataonay hatram'izao io ary tsy mijanona mihitsy ny hoaviny sosikevitra isanotaky ny randrana syndikaly amin'ny valo martsa izao ireo teboka voalaza ireo anamariana ny androny vehivavy izay antsona ireo mpikambana randrana syndikaly rehetra eny amin'ny bureau fuibeny 7 hektara hatrany ambalana ny rano tetỳ amin'ny fokotany Antsahakely Besarety alina nandritra ny fotoana maritra ny latsahan'ny orana mbola tsy ritra ny rano hatramin'ny atoandro teo na tsy nilatsaka azany orana lakan-drano tototry ny fasika ny fototro ny olana tetỳ an-toerana ka mitarika ny fiakaran'ny rano toy izao tsy misy ihany koa ny fikojakojana ireo fototr'afitrasa na misy aza de tapimaso tsy maharitra ela akory de potika miainana tepitepy sy fasahirana natanteraka ny mponina mahalonjany alalinina mihitsy ny dalina satria ny dalina mihitsy ny tena mampiditra an'le rano ety tanàna amponiny ety Besarety Antsahakely de miakatra be mihitsy ny rano misy fotoana zareo zany mba nanao antibarasy ty de aveo zareo mba nitenena hoe aloha mba manenjika rendement tsisy netiny tsy nanenjika an'le rendement zareo de zao moa ny rano zay fa mbola sasa mipetraka eto Antsahakely ankehitriny ny rano eto Antsahakely efa tena savovona be mihitsy fa tamali na folo alina miditra ny rano neny ambaravarakely mihitsy no mitsambikina normal be mihitsy tena hatramin'ny fotaka andrano efa tamin'ny Valomaraina vao nitsahatra ny rano tetỳ amin'ny fokotanin'ny Besarety tamin'ny 2018 de io indray izy miverina indray de zay zany mba mangataka mihitsy ny aloha le manenjika rendement amin'le canal ny tena mba angatanay poniny Besarety tena efa tara be mihitsy tena angatanay aloha mba isaky ny hoe tonga ny akaiko tonga ny fahavaratra de mandeha fanadiovana canal zay ny tena angatanay mihitsy zany satria rehefa mandeha fanadiovana canal mandeha foana ny rano tsy tsentsina ny dalina tsy misy hevitra intsony ny fahavoazana ety an-toerana raha tsy misy ny fanamboarana ny lakan-drano
ampolony mary no voakasika amin'nyity tranga ity anatin'ny indray mpimaso ny fanamafisany manginy fotsiny ny fahavoazana maolona satria akoatrany ratra vokatry ny lalana malama tandry ndondoza ihany koa ny fahasalamana tena iva tanteraka mihitsy ny tanàna so ohatrany hoe miletika amin'le zavatra miakatra foana mifasika fa tsy marina mihitsy ny tenin'ny olona hoe manary fako amin'ny tatatra matsetsina n'le tatatra tsy marina zany tompo za tena miteny fa fasika daholo no mameno an'io tatatra rehetrarehetra io ka zay de mbo miangaviny fitsoram-panjakana raha tena matanjaka izy de mahasory reny fasika sy any amin'ny tatadrano reny fa raha tsy mahavita an'izany aza makaty aminay aty fa tsisy dikany aminay akory zay mijaly foana de zao ny kiraronay jere zao rahantsika mahita zao ny tongotra na amin'ny kiraro tsy maintsy mirobo-drano satria arovana amin'ny zavatra anaty rano any ny tongotra aloha ny kiraro mipotika zay ny kiraro zay ny tongotra ny simba taka amin'ny alina zao de efa tsy napozina mihitsy ny lamba zay mipetraka tamin'ny tany rehetra tsisy ny raisina na ny kely ary zay misy zava-maneno reny simba daholo satria tratra ny rano ny fandrina lenan'ny rano ny vilany tonga ny rano ny fatana tonga ny rano tsy afaka mivoaka rehefa tena avy ny orana ny olon-dehibe no mba mandeha de mpianatra tsy afaka mandeha ny ankizy tsy afaka mandeha fa ny lehibe no mba mifampitatana mandeha amin'iny rehefa mba hitsena misy olona mbola tsenena rehefa tratran'le olona de tsy maintsy mivoaka any mitsena an'le olona tafiditra ao an-trano ny rano ary mila nanika ny plafond tapitra potika avokoa ny entana rehetra lenan'ny rano tsy maintsy mampiasa motopompe andritrana rano ny tokantrano iray miankina amin'ny fahafahana nefa zany satria eo ny viditsoloka mampandeha izany izay mbola vola miala posy ihany koa na eo aza ny ranobe sy ny tebiteby samihafa misafidy ny janona ao an-trano ihany ireo lasibatra taotry ny tsy fandripalemana de amin'ity trano ity ary zany zao misy salon ary de misy olona mipetraka tany cousinko tena difotra potika daholo ny entany de ireo miantona raha ohatra zao nareo afaka mijery ny caméra fa reo miantona eo ambony io tapo fandrina tao daholo reo ny trano aloha ngambatra aloha tsy azonay lozana ny trano tsy azonay lozana mihitsy ny trano satria mimpanao alabotry be dehibe zao atao hoe tsy misy rano raha anina zala mangalatra ihany raha vao tsy misy olona de mangalatra le rano de aloha mihitsy aloha zany tena any tokony mba eritreritra tsy andinika ihany zay tompony andraikitra amin'iny tokony mba esorina aloha le pabe mihitsy ny tokony mba iseho fa tsy totofana pasika na gony le izy ny tatatra tsy mitatatra amin'ny matatatra azy moa fako tsy maintsy midina fa tokony mba isy ihany ny tompony andraikitra amin'le izy fa tena sahirana satria le tsena koa le canal lasinonjareo trano ivarotana zany ny anisan'ny zava-toy le te aminay de manjary mandeha le fako mitohana de manao retoriny rano fa tsy midina tsy nitazapotsy ny fahavoazany mpony tety antoerana ny tiako madagasikara tamin'ny alalan'ny solom-bavambahoaka raha lambo manana feno ao amin'ny boribory tany fatelo fa nijery sy nitondra vahaolana ho an'ireo mponina tena voakasika ny zavatra hitanay de tena misy dibo rano tanteraka mihitsy hatreny ataontsika hoe hatrany ambalahana ary ny fepetrany raisinay moa zany dia nisy fanampiana zay ho ataonay ho ataon'ny solom-bavambahoaka feno lambo manana motopompe izay hoentina anampiana ireo divotry ny rano ireo andritran'le rano zany de akoatran'izay moa zany mandra-piandry an'izay zavatra zay satria mbola andalana le izy io dia nisy ihany koa fanampiana ho an'ireo izay nanana motopompe ka tsy nanana solokitso zareo dia nanampy azy ireo izay tamin'izany zavatra zany raha ny fidinana ataonay dia tokantrano eo amin'ny 5 eo zany no tena hoe mila vonjy aingana satria tena difotra tanteraka ny tranon'izy ireo mandritra ny fataperan'ny rotsakorany zany hoe raha misy mila vonjy ny vahoaka dia midina trano izahay io tsy hoe androany ihany fa raha mitoy atrano rotsakorana manomboka rariva na rapitso dia hidiny fotony aty foana izahay ekipany hiezaka sy hanampy ireo vahoaka tsy misy endrika intsony ny tanàna fotaka mandrevo lakan-dranotsetsina fako misavovona rano maloto miandro na no talaky maso sy tsy maintsy roboana manerana ny tanàna na ny Tananarivo indrindra ireo ny mifaritra iva amin'izao fotoam-pahavaratra izao tara ny fandraisana andraikitra saika andrasana fahavoazana vao misy ny vahaolana ary saika vahaolana tsy mahavita taona nataony tompony andraikitra amin'ny san'izany ka mitarika fahavoazana ho an'ny mponina tsy tokony andrasana fahavaratra vao misy fanapaha-kevitra raisiny fa mialohan'ny fotoana hoy ireo mponina isorohana mialohan'ny zavatra toy izao hatramin'izay voasikajoisan'ireo faritra lasibatra be sarety saingy tsy ahitana vahaolana mandrak'androany manampitrotraka ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fanorenana samihafa
tsy eto andrenivohitra intsony ny zava-misy raha ny lalana ety amin'ny faritra Tanjombato sy ny manodidina ny jerena. Feno lavaka ny lalana ary androna ny rano izany amin'izao vanim-potoana ny orana izao. Toerana ifamezivezen'ny fiara maro sy ny mponina ary mpiasa maro be ity lalana ity amin'ny matoerana mahabetsaka orinasa ny ety an-toerana. Ny maraina teo, fiara miisa 3 no nenjera tanaty lavaka ary naharitra fotoana maro vao voasiton'ireo mponina raha ny fanazavana. Ty lalana ity zany tena transportera zao no tena mijaly amin'ity lalana ity. Satria zao ny antony zao efa tsy azo aleha ty lalana ity zao. Dia ny taxi be tokony hijano eto zao lasa mijanona ary amin'ny toroforo. Dia zany ny ano efa tôbila efa mampolo zany no maty eto. Dia zany ny fandehan'ity lalana ity. Tena sahirana na mpandeha na ny tômôbila. Noho izany zany mila fanamboarana aingana dena zany lalana satria ny lalana ny tena ratsy indrindra eto. Efa fiara betsaka zany no latsaka teo satria lalana be zany io lalana io. Zany hoe zany ty lalana ty zao tarizy ty ny tsara. Dia mifroty mandavaka no hitariny foana ty goudron ty dia mitatra dia lasa mitatra le fahasamban'le lalana. Le tena mamotika ny lalana ity zany le resaka hitanareo le camion mitondra semence alohanareo reny zany tena manimba lalana le camion vavety. Zay ny tena manapotika lalana amin'ty forelo ity zany. Ohatr'izay zany aloha ny tena hitanay manimba an'le lalana amin'ity. Dia na le hitanao na ny taxi be na le mandeha tongotra dia mijaly daholo amin'le taxi be sy le camion be reny zany ny tena manimba lalana ity. Olana mipetraka ary tsy nisy namana andritra ny fotoana maro ny fahasimban'ity lalana ity raha ny fanazavan'ireo mpampiasa lalana hatrany. Miteraka faty-antoka na ho an'ireo mpandeha na ho an'ireo mpamily izany. Manoloana izany dia mitaky ny jerena ireo tompona andraikitra izao olana izao izy ireo. Nanomboka tamin'ny fahavaratra vao nanomboka amin'ny fahavaratra zany dia izao ny ataony. Tsy afaka zany ty rano ty raha ty rano ty zany misy dala tokony andeha io varina any fa totitsalizy. Efa natao daholo ny rehetrarehetra fa tsy tafavoaka. Ny antso avy zany dia hoe mila fanamboarana izay fotsiny angamba rehefa tsara anie ny lalana mandeha tsara ny zavatra rehetrarehetra. Na misy zany ny fiatraikany mihitraka amin'ny vahoaka mihitsy le izy. Mihitraka amin'ny vahoaka mandeha amin'ny lalana zany dia mihitraka ianao. Camion firy moa zay ny latsaka teo. Tôbila kely sy tomina isanandro misy latsaka foana vao tamin'ny maraina zao tena isy ny latsaka anankiroa indray eo. Zay ngamba ny zavatra hitanay ambarina. Ny angatanay zany dia mba ao ambarina ny lalana zay. Taorian'ny fianjeran'ireo fiara tanatin'ity lavaka ity moa ny maraina teo dia tapaka tsy azo naleny lalana ho fitsonjovana no mety isiany ny loza. Aina telo no indray nafoy ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin'ny 10 alina tetsy ilany vato apasika. No nirotsakorana ny sesesy nandritra ny herinandro maromaro izay, rem-pianakaviana iray sy ny zanany 2, ankizy 9 taona sy zaza menavava 9 volana no ndao sy ny fahafatesana vokatry ny fianjerany tany tamin'ny trano fonenana izy ireo. 5 mianaka izy ireo no ny ray trano ka tsy tana ny aina izy 3 mianaka raha toa ka avitra soamantsara ny 2 tamin'izy ireo. Tsindrin'le hazo tao zany zareo voatrindrin'le hazo tao dia izay nahafaty andry zareo. Tamin'ny 10 zany ny orana ny avy dia nitsatsa ny orana tamin'ny 12 alina dia vao nitsatsa kelikely ny orana dia nisosa le tany nisy zavatra nitoboka be zany dia ianinay dia kay zareo efa totitra tao. Za zany mipetraka tsy ambadika atsy dia naheno an'le orakoraka zareo dia za zany mieritreritra hoe avaty le tany nisaka. Dia vahiniko hoe mamanay ny voatotitra tao dia tonga dia nakaty dia 3 laza zay zany aloha ny teo. Natsoina zareo tao mbola namaly daholo zareo. Ao zay ozy izy tery ato zay fa asory loha reto zaza manery anay reto. Dia 3 aloha zany zay teo manodidina mbola tsy dia naheno daholo. Dia isaky ny anona zany zay dia miantso any zareo ihany zay miezaka manontany any zareo hoe mbola velona ve zareo ao. Dia anankiray moa zany efa tsy niteny intsony mihitsy efa
efa tsy niteny tsony le zazakely anankiray fa tsy namaly tsony fa mamanay zany mbola namaly de nohon'izay zany rehefa le vitavitanay de voala aloha le zazakely anankiray izy mivelona satria izy taty amin'ny sisiny taty de voala izy de efa tsy niteny tsony mamanay zany de tonga am'izay le olona avany ambony avany olona vatsy zany nyantso olona avany ambony avany hoe ndao fa misy olona voatototry ny tany atsy de tonga zareo a de vetivety ihany nanalana an'le tany teo de avitra ihany aloha le anankiray farany sisiny avany zany izy de avitra ihany izy fa le mamanay sy le zazakely zany maty tao zay. Raha ny fanazavan'ireo fianakaviana ny Arambony dia niezaka namonjy hôpitalim-panjakana avy hatrany izy ireo taorian'ny fisokirana ireo ny anjeran'ny tany izay mbola nisy fofinaina. Niara-ny fanilikiliana ratsaranga nefa ireto farany antony tsy nahavitra ny aina raha ny fanazavana ihany. Nentina tany amin'ny hôpitaly zareo satria mbola nisy fofinaina zareo mivoaka tao, mbola midoboka ny fo, mbola mafana daholo ny fahatany ray manontolo de amin'ny tena hoe mila miala-nena aloha zany de nentina tany amin'ny hôpitaly zareo eo tonga tany zay de tsy nijerevan'le dokotera akoriny io nefa za zany manosika an'io amin'le sarety anina iny a mbola mitepo ny fo mamanay tsapaika io de vao tonga tao zay a de le dokotera tao a jerevany fotsiny le olona de to de nisaromany hoe tsy izy tsony io manosika anazy mandeha any amin'ny morgue mbola tsapaika io mbola mitepo ny fony io. Ny hôpitalim-panjakana zany le fandraisan'olona ohatran'ny fifidianana saranga zany tena mavoa le mpitsabo fifidianana saranga ianao zany fa tsy manam-bola de tsy raharahin zareo ianao fa raha ohatrany ianao manam-bola de tava moyen mihitsy zany na fatany ary hoe maty olona io a de tava moyen tasomany ainy an'io akany an'le vola. Araka izany, manao antsoava amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana toy ny mpitsabo ireto fianakaviana mba hanatanterahana izy ireo ny andraikitra tokony ho sahaniny indrindra ny anivon'ny hôpitalim-panjakana ka tsy hikatsaka fa tsy ny fitsonjovana ny ainim-piarabelona. Tokony mba jeren'ny fitondram-panjakana mihitsy zany momba ny zareo amin'ny mpitsabo hoe mba tokony mba hanara-maso akaiky an'izay marary tonga miditra ao aminazy tokony mba hoe zareo zany tonga de mandray atanana tsy mila atsona tsy mila hoe vao tonga zany ny ambulance na taxi na ina mitondra marary ao a zareo tokony mba misy eo de tokony tonga de mitondra an'le izy de zay zany mba angatana amin'ny fitondram-panjakana mba hanara-maso an'le fitondrandry zareo amin'le any. Tompon'andraikitra maro moa ny tonga ny tododina ampahery teny an-toerana isan'izany ny solombavam-bahoaka timy eo anivon'ny boriboritany fahefatra ireo tompon'andraikitra avy amin'ny BNGRC sy ny maro hafa. Fokontany maro amin'ny boriboritany fahefatra sy faharoa no tandodomin-doza amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao no ny mety ho fianjeran'ny vato-be avy any amin'ny toerana avy eto an-drenivohitra. Isan'izany ny fokontany tsy mialon-jafy, ambanina Ampahamarinana, Ankady lalana sy Tsara faritra ary ireo fokontany manodidina ny rovan'ny Manjakamiadana. Voasokajy ho faritra mena avokoa ireo toerana ireo ary rehefa nametrahana ny saina miloko mena ho mariky ny fambara-loza. Raha ny zava-misy anefa hatreto, vitsy amin'ireo mponina no niala tamin'ny toerana fonenany no ny antony maro samihafa na dia nisy aza ny fanentanana nataony teo anivon'ny fokontany. Soranin'Andriamanitra zany hatramin'izao taoriana 2019 zany zay tsy nisy ainana fohy tsy nisy zavatra rava intsony fa efa voasoroka an'olo zany. Na izany na tsy izany moa araka ny tenitsika teo a ny vato tsy mampiomana fa rehefa ao avy de tena ohatran'ny tora-bato avy any an-danitra tokoa de tsy maintsy mivonany amin'izay foana. Maraka amin'ny filazanareo teo hoe misy tokony olona mbola mipetraka eny amin'ny faritra eny. Reny olona reny zany efa misy foana ny fanentanana. Fa ny olana amin'ny olona zany de hoe ny toerana ametrahana azy aloha satria zay zany raha ohatra resaka site tsy maintsy ato amin'ny NFP na EPP. Raha olona folo na telopolo olona folo na dimy trano nefa no apetraka amin'izay a
dia mety hiteraka fahasaranana ho an'ny fokotanana ny fivorandreo tsy maintsy mena sakafo reo tsy maintsy mena kojakoja reo ohatr'izay fa reo mipetraka ireo zany le tompony trano tsy manan-kalemo oa eny koa ny fivelomana satria ny akamaroan'ireo dia mpanasa lamba mpanao asa tanana inona raha ohatra zany izy hiala eo a dia tsisy moyen fivelomany dia mbola mifikitreny zany izy. Ireo fako tsy voadio sy ireo hazo maniry no atahorana hitarika amin'ny fiotsahana raha nambaran'ireo mpionina miampy ny rotsakorana izay mandeha amin'ny tany mandry sy lavoloha araka izany izy ireo kanefa tsy mahafoy ny asa fivelomana sy ny toeram-ponenana. Le izy aloha atahorana daholo mihitsy aloha zay ty am'izao satria am'le rano malemy le fako moa zany tena atahorany misy le zavatra maniry reny zany eo dia iny no malemy dia mitsaka makaty zay zao atambony kely ato mipetraka dia tsy maintsy tia foana ny lalana isan'andro zany matahotra ihany am'le izy fa zany hoe tsy hita moa lasa midina be raha miakatsavany indray dia am'tia foana ny lalana isan'andro maraina sy hariva motsy misy sainamena daholo moa zao aminay rehetrarehetra iny ny ambony rehetrarehetra iny misy sainamena daholo dia mitandrana moa tsy hita hoe hitandrana ahoana rehefa tena hilatsaka le izy fa dia eo aloha hatreto aloha zany zao dia hoany sy lavoloha amin'ny alina indrindra le avy ny orana ohatr'izany tena mampatahotra mihitsy aty aminay aloha efa betsaka ihany aloha zay ny ala fa betsaka koa zao mbola eo satria eo amin'le trano sy ny toerana hipetrahana koa zao manahirana ihany amin'izao le manavaosiny ihany dia ety ihany aloha hatreto zao mbola miaritraritra eto dia tena hoany sy lavoloana izany ary fa zay zany raha hoe hiala ety dia andeha ho izy satria zany teto zany zay nefa hatramin'izay zany dia teto eto zany ny tanindrazana misy anay tena ny ray aman-dreniny mihitsy zany le toerana lova zany. Vato iray no nambarany tompona andraikitra fa atahorana ny mety ho fianjerana raha ny fanazavana na izany aza nefa efa miroso amin'ny fijerena vahaolana ny tompona andraikitra sy ny ananivo ny fokotany ankehitriny ny amin'ny fepetra tokony ho raisina. Efa manao fanentanana ny eo anivon'ny commune Antananarivo ny eo anivon'ny BNGC ny eo anivon'ny Andriamatoa député amin'izay tokony sy tametrahana amindreo zany raha ohatra mbola mitombo zao oran'izao satria tsy fentsika fa isaky ny février ohatr'izao natetika ny tena hitsangany loza aty aminay natao mifahavaratra le tena orambe ohatr'izao dia indray manko izy mitsika le rano dia anatin'iny misy an'le fahavakisany le vato dia iny zany natahorana misy vato anankiray zao vao nijerena sy ny commune municipale mihitsy maly zay tena atahorana mafy mihitsy raha iny menjera dia tena olona maro no foy amin'ny farany avaratra re amin'ny party iny ambony iny. Tokantrano manodidina ny 400 tafo sy ponina mahery ny 2,000 no tandon-domidoza ety amin'ny faritra avo ka hanentanan'ireo tompona andraikitra trano ny ponina indrindra ireo misy sainamena mba hiala amin'ny toeram-ponenany ho fitsonjovana ny ain'izy ireo. Mirongatra izay tsy izy ary mahazovana ankehitriny tsy fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara. Endrika maro no isehony izany izay miafara amin'ny fandatsahana aina mihitsy. Manam-pirofo ny fahasahiranam-bahoaka sy ny tsy fisiany tamberina andraikitra ny zava-misy ho ny teo anivon'ny fikambanana mpanjifa mirahiny na ny PMH. Mifamatotra amin'ny lafiny zavatra maro ny tsy fandriam-pahalemana, vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahafantarana ny tena raharam-pameana amin'ny fiainan'ny vahoaka toy ny tsy fisiana asa, ny fantrana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny gabiraraka, ny kolikoly, ny fiparitahan'ny zava-madomelina sy ny maro hafa. Ho sarotra ny fehizan'izany raha tsy voavay ireo fototr'olana ireo miaingy amin'ny fiara-mientany rehetra, indrindra ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàny. Tsy afa-miala ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay tokony hijoro anao ny asany araka ny nametrahany lalàna azy ireo. Tara ny fandraisana andraikitra nyreo tompona andraikitra Isaotsikajiny amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Maro ny mety ho antony izay zavatra zay kanefa kosa ny zavatra ilaina dia ny fiaraha-mientany rehetra indrindra ny famailoana satria ny lalana ny ratsy tsy kely lalana ka eo foana no mahatonga anay eto anivon'ny fiarovana zo mpanjifa PMH ny manentana ary manaitra ny tompona andraikitra Isaotsikajiny anivon'ny fandriam-pahalemana mba ho vonona foana hijoro hiaro an'ilay vahoaka satria raha tara ny fandraisana andraikitra dia mitombo arak'izay ihany koa ny fimenomenomana sy ny tabataba ary ny tsy fatokisan'ny vahoaka mpanjifa amin'ny mpitandro ny filaminana
rehefa mitandro ny filaminana ianao dia tokony hipetraka ary anao n'izay asa mampitandro ny filaminana anao zay, ary indrindrandrindra anamafy ny lalàna satria ny lalàna aminay dia natao andrindrana fiarahamonina. Iteraka crise sociale goavana io tsy fandriam-pahalemana io raha tsy misy fandraisana andraikitra aingana ho ny fanamafisana. Matetika nefa dia tara lava ny fandraisana fanapahan-kevitra ka manome vahana ireo mpanao ratsy. Voalohany aloha ny famoniny samy malagasy, ny faharoa tsy fampatoky ny samy malagasy, ny fahatelo tsy atoky ny mpitandro ny filaminana lay vahoaka malagasy. Asadiny mbola averinay foana ny hoe ireo vahoaka malagasy mpanjifa ireo dia mandoa hetra ary nilay tamberiketra zany dia tokony hisitraka an'izay fandria lamina amin'ny lafiny fandriam-pahalemana zay lay vahoaka mpanjifa. Matsiaro tsy misy mpiany Ivalala Bemandry. Manan-karena mpitandro filaminana sy Begalony i Madagasikara, saingy tsy hita mipaka mivantana amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany zany, matombola tsy foana na tsy miaina ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Misy ihany koa ireo mpitandro filaminana mifantoka amin'ny zavatra hafa fa tsy mijoro amin'ny matandroka ary ny vozana azy ireo. Mba tokony tsy voangongo amin'ny toerana anankiray ny mpitandro ny filaminana. Faharoa miala tsiny amin'ny teny an'izay tsy hoe maninona koa nareo fa zay moa ny resaka hoe manotra. Tokony tsy ny tomobile na ohatr'izany foana no sahanina fa mba mandehany amin'ireny le toerana tena misy ny le mpamon'olona sy ohatr'izany. Tao anatin'ny 2 volana latsaka kely ny andohany ity taona 2024 ity fotsiny. Efa maro tsy tamboisaina ny trangana tsy fandriam-pahalemana na teto an-drenivohitra na tany amin'ny faritra. Nanamarika izany ohatra ny fanafiana amin'ny tampiadiana teratany Karana tamin'ny andro atoandro be tetsy Ambodivona ka nafatesany mpamily ny fiara ny volana janoary teo. Naran'ireo fanafiana, alabotra sy fanendana samihafa. Voatsela ihany koa ny trangana naitra sy nanoana ny maro ny tifotra nahazo ka nahafatin'ny be ny tanàna vaovaon'ny komina Mangataboangy, distrika n'Ambatofinandriana ny Zomalasa teo anelanelany Ambavalozakely sy Ankafotra 20 kilometatra miala ny komina Ambanivohitr'Itremo, distrika n'Ambatofinandriana, raha andeha hiverina hamonjy ny komina Iadidiny rehefa avy nametrahana samboady tao Ambositra ny lakamisy 20 febroary lasa teo ny tenany. Mbola ny zoma ihany, mpianaka teratany Koreana roa no nisy namono tao Mora-Ranongara, Moramanga. Jola 7 nitondra basimorona no namono azy ireo. Nototaina tamin'ny vato, vely famaky ary nitofirina izy ireo. Ankoatra izay, vola 3 tapitrisa ariary no lasan'ireo jola. Raha ny fampitambo avao, mpandrara amin'ny fambolena sady mpampianatra mamboly izy ireo no pastora ihany koa. Ny fakanan-keriny, ny vakifasana, ny alatra voamaso sy ny maro hafa tsy voatanisa dia mandravaka ny andavanandrom-piainan'ny malagasy. Nanomboka androany ny fianambe izay aritra 5 andro momba ny fandriam-pahalemana an-dranomasina izay karakarain'ny Africa Center for Strategic Studies, firenena miisa 10 avy amin'ny faritra andrefan'ny ranomasimbe Indiana toa ny Comore, Djibouti, Kenya, Madagasikara, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalia, Afrika Atsimo ary Tanzania no mandray anjara amin'izany. Iarahan-dinika amin'ny fomba fandrindrana ny ady amin'ny fandikan-dalàna mitrangana an-dranomasina ireo firenen'ireo. Nandray anjara tamin'ny lanonam-panikafana ny ambasadorn'ny États-Unis miasa eto Madagasikara sy Comore, Claire Piaranjolo ary ny ambasador Robert Scott, lefitry ny komanda misahana amin'ny fiara-miasa sivily sy miaramila eo anivon'ny Africom. Niaraka tamin'ny sojaben'ny Africa Center, Dr Assis Malakias ary ministra ny Jony sy ny toe-karena, Monga Popper Mahatonta. Ny fiara-mientany rehetra, ny fifampizarana vaovao ary ny fandrindrana ny asa no ahafahana miaro ny ranomasina sy ny olombelona ary miantoka amin'ny firoboroboana sy ny fahamarina toeran'ny firenetsika sy ny faritra misy atsika, hoy Masovo Amerikanina. Mandritra ireo 5 andro ireo, miaramila sy sivily 50 avy amin'ireo firenena 10 no andinika amin'ny fomba hanatsarana fandrindrana ny fiara-miasa sy amolavola paikady iraisam-paritra momba ny fandriam-pahalemana an-dranomasina. Tafiditra ao anatin'izany ny fifanarahan'i Djibouti na Code de Conduite de Djibouti, DECOC, iadina amin'ny Dioula-Ntsambo sy ny fanafiana sambo. Amolavola rafitra iraisam-pirenena sy iraisam-paritra iatrehan'ireo fanamby amin'ny fandriam-pahalemana an-dranomasina ireo mpisaika. Hifantoha amin'ny fifanankalozan-kevitra ny ady amin'ny fandikan-dalàna mitrangana an-dranomasina, ny fitsarana ireo heloka an-dranomasina
ary mipaikady sy ny fiara-miasa momba ny fandriam-pahalemana-dranomasina ao anatin'io faritra io. Totosa omaly alahady teny ny Kianjamaki Andotapenaka ny lalao ray ampavalindalana pa amin'ny voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ho amin'ny faritra Analamanga. Filovana 4 no nandray anjara tamin'ny volana Oktobra ka 12 amin'ireo sisa no anohy ny dingana manaraka. Tsara moa mampafantatra fa nisy vondrona 7 ka 2 isaky ny vondrona manao ray ampavalindalana. Ny androany zany aloha ny vatafakara de final zany zao ny ampaivadalana de ny ataky RC savy any Anosibe nandavo ny fitamin'ny mambody vona tamin'ny 5 sy ny 15 de ny lalao mandeo zany zao eo anan'ny sefana pantana sy 15 banana Andotapenaka de ny rehefa aveo FTM de Manjakaray eo amin'ny RCC Andramanalina de ny lalao farany Kosfa 2 eo amin'ny 15 oval avy any Amberivatry de ny amin'ny heriny indray ny URC zany eo fivondronana miona amin'ny Astena Peflombodirano de 15 plaque manao amin'ny FTVA de RCT Sauve Centre miona amin'ny Nanoa Nosato de ny Aigle Vera Nandranomahery miona amin'ny Matadoriana Nosopatana. Lesika ao amin'ny fanatanjahantena tsy fahampian-kanja vokany ny totongana ny leta amin'ny mpilalao malagasy ka anisan'izany ny taranja lavalava. Ny lesiko aloha zany amin'izao fotoana dia raha malala ny tsy fahampian-kanja anomanana nanaovana fanazarantena zany satria rahantsika mahita fa totototra daholo ny terrain nanaovana fanazarantena zany zao sakia lasa trano daholo de sahirana reo club rehetrarehetra ny quartier mihitsy manao fanazarantena raha manofa kianja ianao lafo be no fanakianja zay zany zao ny olana amin'izao fotoana na ho an'ny ekipa lehibe any amin'ny top 12 ary io hatrany amin'ny fédéral 2 atraty amin'ny régional sy ny section de le kianja anaovana fanazarantena mihitsy ny olana indrindra ny aty ampovoatanana fa ny any amin'ny périphérie any any Marovatana sy ny Atsimondrano Avaradrano Vakiny Edina zany manana kianja fa Antananarivo Renivohitra zany tena mijaly ara-kianja zany zao. Hitoy amin'ny alahady ho avy ny apahan'ny faharoa amin'ny ray ampavalindalana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka régional eto Analamanga izay laharana voalohany amin'ny tompon-daka régional io no hiatrika amin'ny lalao fédéral 2. Charles Ponzi nakana amin'ny pyramide de Ponzi, reny QC Star, Antares, Macropoline, Kemps, sy ny maro hafa, Pisoloko Geglay Ponzi, tsy izy no namorony ilay fomba fisolokiana, fa mifamatotra taminy izany ka lasa nitondra ny anarany. Fanambakana olona kana vola amin'ny pyramide de Ponzi, lazay fa miteraka zanany ny vola omeny rehefa matafiditra olona maro androtsaka vola ao izy. Vola omen'ireo voajony vaovao anefa no atao zana-bolan'ireo efa atao taloha. Tamin'ny 770 i Charles Ponzi no nanomboka amin'ny fisolokiany ary nijanona izany tamin'ny taona 2700 nikadra izy hatramin'ny 437. 4,50 miliara taona izay no niforoana ny volana araka ny fikarohana manam-pahaizana. Tsy nisy nahita izany ka tsy mbola azo antoka tanteraka momba ny foronany ka mbola mitohy fikarohana. Na izany aza, voalaza fa fipoahan'ny protoplaneta antsoina hoe TIA sy ny tany, izay lazaina fa prototerre, tamin'izany no nampisy ny volana. Antsoina hoe impact géant moa izany. Ny sahala amin'ny fakona vato vokatry io fipoahana io, izay miparitaka manodidina ny tany. Nandeha ny fotoana ka teo amin'ny 100 taona teo no vao nikambana ho iray ireo fakona vato ireo ary nanome ny volana. Misy mieritreritra fa navoaka amin'ny manam-pahaizana momba ny tantaran'ny foroana ny volana fa tsy io ihany. Saingy io no misongadina sy heverina fa manakaiky indrindra amin'ny marina treto. Zava-mananaina tsy misy ado fa afaka misaina ny blob ary afaka mianatra sy mampianatra ka nahaliana ny siantifika ny karoka momba azy. Physarum polycepharum no tena anarany. Mavo ny lokony ary miaina amina toerana mandomando sy mangatsiatsiaka izy. Tsy zava-maniry ary tsy biby nefa koa tsy olatra fa organisme unicellulaire amin'ny blob. Spores, sporophores, olatra, bakteria sy micro-organisme ny fihinany. Flocon d'avoine kosa no hanina rehefa any anaty laboratoire. Andrana no nahitana fa afaka mianatra amin'ny blob na dia tsy misy ado aza. Tsy mahazaka sira izy ka nasiana sira manelanelana azy sy ny sakafony.
rehefa nandeha nefa fotoany dia navita nandalo ilay sira izy mba hanakarany sakafony. Nianatra nanao izay ahazakan'ny sira ny blob. Rehefa nytoy fikarohana dia hita koa fa afaka mampianatra io fahafahany mazaka sira io amin'ny blob hafa izy. Mbola mitoy fikarohan'ireo manam-pahaizany amin'ny ahafahany manao izany nefa izy tsy misy ado. Metaly sarobidy indrindra eran-tany ny rhodium, tsy fahita firy ary avy amin'ny fianakavian'ny platine. Izy koa no lafo indrindra eran-tany satria manodidina ny 7,7,7,7,7 euro vidin'ny kilao tamin'ny volana martsa 2024. Mbola lafolavitra noho ny volamena izay 5,500 euro eo ny kilao. Tamin'ny taona 3,7 no nahitana azy voalohany ary William Wollaston no nahita azy tamin'izany. Ampiasaina amin'ny catalyse de gaz d'échappement ny rhodium mba hampiena amin'ny famoahana entona mandoto. Tena miasa amin'ny tontolon'ny industria ny rhodium satria mahatohitra ny arafesiny ary avo ny point de fusion. Any Afrika Atsimo tena ahitana ny rhodium ary voafetra ho 40 taonina ihany ny famokarana azy. Ma tsy fahita firy azy sy ny ahavony tinady aminy mahatonga ny vidiny ho lafo sy mahatonga azy asarika mpampiasa vola. Tonga tany États-Unis atry ny omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Io arivariva io dia niona tamin'ny Donald Trump ny tenany ka niresaka adin'ny Ukraine sy Rosia fodiany any Washington. Mifankafantatra Emmanuel Macron sy Donald Trump. Mety ho tombony ho an'ny filoha frantsay izany satria izy ny karazana mpitondra teny vondrona Eoropeana amin'ity indray mitoraka ity. Efa nisy moa fivoriana fanomanana natao niarahan'ny Frantsa, Allemagne, Italia ary Grande-Bretagne. Andresa lahatra ny Trump Macron ny amin'ny tokony hiverenan'ny États-Unis amin'ny fanapahan-keviny amin'ny paika mpitsarana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Isy ny antso ataribia eo amin'ny Donald Trump sy ireo mpitarika ny G7. Araka ny vaovao ihany dia mahatsiaro ho tandindomin-doza ny Eoropeana manoloana ny fanapahan-kevitra Amerikanina izay nanilika amin'ny filoha Ukrainiana sy ny tandrefana amin'ny famahan'ity olana ity. Ampangain'ny Trump ho mpanao didy jadona moa i Volodymyr Zelensky izay nilaza nefa andaniny fa tsy hisy mpandriampahalemana any Eropa ary tsy hisy firenena mety ho hafamaina raha toka ekeny izao fanafihana Rosiana izao. Raha mifantatra moa dia hanome fanampiana ara-miaramila mitetina 3,5 miliara euro ho an'ny Ukraine ny vondrona Eoropeana ka ny 9 martsa ho avy izao no hamantarana izany.